Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volan'ino ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarana. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isaisailako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasina vavanalo ny anao antsika mianakavy amin'ity androany ity amin'izao andron'io izao dia miarabanao indray ny tenako tonga soma tsara eto atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay raha anao fandarana andramoka izao ny ankiradio ary ny mpikambana atao anatin'ny groupe izay maharesy dia ny fiadanan'ny tompany ho amintsika rehetrarehetra matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika androany ary raha androany fa tonga miaraka aminay dia tena amin'hoe tsika sendrasendra misy koa natokavina fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia maharetatra amin'ny farany aza resina fatianako koa rehefa fahatongavanao mihainy ten'Andriamanitra izany indrindra raha alohan'ny atory ianao miarabanao na vitan'iny tontolo andro iny indray tsy latsaka andalana tonga somatsara atao tokantrano dia hotahin'ny tompony ianao dia mianao finaritra maharetatra amin'ny farany daholo sika rehetrarehetra. Milo ny zavatra ianao daholo tsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra ka andao ho ampandrosoantsika ny anabavintsika felana rakoto zo felana rakoto ny entonantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Alleluia. Dia andao ary ho ampandrosoantsika avy hatrany zo felana rakoto entonantsika anatin'ny vavaka fanomboana. Zo felana rakoto anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra hivavaka tsika anomboana izao fotoana mamy dia mamy izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra sy manome voninahitra anao indray izahay tato izao alina izao. Misaotra noho ny tombonandro mpahavelomana natolotra ao anay tsirairay avy. Misaotra tamin'ny heri-tanjaka sy fahasalamana Jesosy ka nahavitan'ny adidy ny asa mandraharaha ny fianarana izay natao tamin'ity androany ity Jesosy malala. Misaotra anao satria ny famiraponao mbola tsy nalanindritra anay dia isaoranay manokana koa ianao ny fitantananao ny tsirairay avy ka tafita amin'izao alina izao Jesosy malala satria betsaka mety tsy naotratra nyity fotoana ity intsony amin'izao alina izao fa izahay Andriamanitra dia velona hatrapamonjena nahazo famirapo sy famelan-keloka avy aminao ka dia mankasitraka sy manome voninahitra anao indray tonga izany ny fotoana Jesosy izay ionanay aminao amin'ity alina ity dia mangataka ny fanahy-masonao izay andrakitra izao fotoana izao Jesosy malala indrindra Jesosy ireo mpanomponao izay nofidianao indray anao ny asanao amin'ity androany ity Jesosy malala dia mangataka amin'ny fanahy-masonao hiasa ao anatin'izy ireo dia mangataka izay Jesosy indrindra ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amin'ity androany ity Jesosy dia ianao ny ametraka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izay izary izany tenin'Andriamanitra izany dia ao koa Jesosy pastera izay nofidianao melabelatra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity ny fanahy-masonao anie hitoetra ao anatiny ampitenin'ny lelany Jesosy malala mba tsy hisy diso izay rehetra ambarana fa ny teninao rery ihany Jesosy dia ao koa ny vavaka sanatra ho an'ny firenena Jesosy ianao koa nametraka ny teny ao am-bavan'izany mpanomponao izany satria mila an'izany ny firenenay ankehitriny dia fanahy-masonao anie ampiteny an'izany mpanomponao izany mba ho tafapakany aminao ny vavaka ao amin'ny firenena Jesosy malala mba azon'ny vahoakanao amindra fo sy miandra dia
ao koa re namanay izay novidinao indray iaino zao teninao zao sy andray ny teninao ianao anena namboatra ny programa andrehetrarehetra sy ny fotoanany azony miditra mijery an'izao fotoana izao dia mametraka koa izay Jesosy malalo ny fitaovana rehetra izay ampiasain'ny mpanomponao eto hatramin'ny kely indrindra ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy ny any amin'ny foibe rehetrarehetra any tena hoe fanamasinao ane Jesosy ny andrakotra azy mba tsy ho tapatapaka Jesosy fa ho tafita indray ny afatra tianao ambara amin'ity andro any ity dia voninahitra dia anao rery any aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao zoko fiainana koa tanatin'izay bavaka mamy be nanomboana ny fotoana dia Jesosy ane amaly fidianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Raisoara ny tsodrano ny tsodrano dia amin'ny salama faefatra amin'ny valopolo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito no andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito no tsodranontsika androany. Salama faefatra amin'ny valopolo andiny faefatra ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy dia ataony misy loha rano zany ary ny loha orana manaro-pitahiana azy. Miampy hery any am-pandehanana izy samy miseho anatrehan'Andriamanitra ny ziony izy rehetra. Halleluia, amen. Raha mamaky ny loha sabaka ianao, io loha sabaka io dia loha fotoamanina hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny loha mandalo ady mamaky vaky ny loha sabaka io zany tena tsy mora. Fa loha fotoamanina azy dia tena mampitomany io, tena mety mampikaikaiky io, mandalo ady sarotra, mandalo ady mafy. Fa za dia tena aminao androany fa sambatra ny olona izay manan-kery avy amin'Andriamanitra ary ao am-pony ny lalana. Fa tena ataon'Andriamanitra misy loha rano zany loha sabaka zany mitomany ny olona mandalo amin'izany. Ianao mandalo amin'ilay loha sabaka asian'Andriamanitra loha rano ao dia misy loha rano, misy loha orana manaro-pitahiana azy izy dia sady miampy hery eny am-pandehanana. Ny olona mamaky vaky an'izany loha sabaka zany mireraka mekivy. Fa ianao kosa miampy hery eny am-pandehanana arakaraky ny andehanana mitongony hery. Aleloia. Ka dia tahiny tompo sika rehetrarehetra tanteraka aminao anie zany tsodrano zany. Dia raisoary zany ranabavy zoky Sirina Virgilina France ranabavy nambiny Tsomakirinina Koety kadaka malala France mila sobeanjana Arabia Saodita anatan'ny Malaisie Arlinina Madagasikara Tsirana Voramela France Jesosy Mpandresy Madagasikara itodinao Elinina France Marie-Jo États-Unis Asina Apôstoly Madagasikara Kikirandranasoa Madagasikara Felinana Koto France Anitra Clarisse Madagasikara Marina Tiana Canada Mampionina France Yama Koety Yaja France azafady Ramolo Solga Koety André Suzelle Suisse Aimé Manambotso France Mario Angela Dubai Someva France Erika Rak France Lovletina France Thierry Bertolo bonsoir France Tina Rakotarzaka France Todino Elinina France Hortensine Koety Alléluia Jessica Patici France Milano André Malala Allemagne Jesus Noël Koety Alléluia Amen merci Suzelle Marina Tiana Canada Jessica Patici France tahiny tompotsika rehetrarehetra. Alléluia fa aly be mahita anareo inona ary ny azonareo ambara androany, inona ny azontsika ambanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Za androany somary nandeha lavilavitra kely izay dia tsy nitondra fiarakodia fa nandeha fiara fitaterana. Dia izao ny zavatra nisy rehefa nandeha efa tsy dia zatra efa elaela tsy nandeha train surtout le train any amin'ny ambanivohitra any ireny. Dia le borne fividianana zany taratra amin'ny masoandro avy aty dia tena takonana ohatr' izao le izy dia izay vao mahita soratra kely fa mitaratra be ilay masoandro. Dia inona hozy nareo ny famadika raha tokony hoe andeha ho any avy any Antananarivo ho any Tamatave zany ny soratako dia nataoko ny hoe avy any Tamatave nankany Antananarivo fa ohatry ny jambena zany amin'ilay mazava dia izay no voapotsitra tao dia ny famadika zany le izy. Le train nefa efa tena akaiky dia
mbola izy koa am'le ambamba voatra le tenanaleko de tsisy piasa ao amin'ny tsisy piasa ny guichet fa tonga de boanao tsisy piasa ny carte tsisy nizanizy nefa rehefa tena nivakiko le billet de misy ohatra hoe tsy azo atao mihitsy ny mandeha amin'ny fanohatra amin'iny satria samy hafa angamba ny prix am'zay fahazahoako an'le izy de tena hoe misy interdiction mihitsy zany hoe tsy mety raha hoe avy any Tamatave ianao any Antananarivo a de nefa ianao mandeha amin'ny avy any Antananarivo any Tamatave de za zany tena hoe tena ratara am'ty train ty tena tsy mahavita favaka fiambina lavitra zanarako zany de zao ny zavatra niteneniko hoe Jesosy a zareo a de arinao am'ty raha tratra ny contrôleur ka le izy zany le billet iny a eo novidina de iny billet iny a epitapitanao be dia be de tena tsy afaka tsisy nazoko natao ny azoko ny vahaolona faharoa de miverina mividy billet aza valalam-pandany ndray raha vao zay fa de ty hoa mividy an'ity a Jesosy ianao nahita fa mividy an'ity fa tsy nangalako ty fa za matoky anao alleloia lasa niditra tam'le train de manomboka eo am'le nialako no hatreo am'le gara ngezabe anankiray a eo am'le gara kely kariny am'le gara ngezabe de tsisy contrôleur alleloia de fa niberan'Andriamanitra aloha tonga eo am'le gara lehibe indray a misy correspondance zany le izy de andeha hifindra train anankiray hafa de milahatra be ndreo am'le eo am'le kiosque eo am'le le service ndray mbola milahatra be raha mbola hanovana iny de toroan'Andriamanitra saina hoe ndana midy ndana de midina makany antany de miresaha amin'ny contrôleur alleloia de ndresaka tamina mpiasan'ny gara anankiray a de nampiseiko azy zao a ny olona raha ny tena marina izy tokony miverina mividy billet anao fa tsy manaiky an'io zareo izy ka ty kosa angeo efa mba mividiko de za eo a de le io a fa maty ka io izy misy différence après tsy manina fa peko ny différence an'le prix fa ahoana fotsiny nataoko efa le train efa hiaingy eo anao izy miandry an'le contrôleur ay zany le contrôleur tsy hita ny train efa nomboka hiaingy efa tadidy ny varavara de za hoe mipotra avy any am'zay misy contrôleur anankiroa de eo a zany le mila fanamasina izy amreto reny resaka hoe tonga de le anankiray lava be somary mitovy fiodirana amiko no nataoko teo a ohatry zao zany de izy mantsina andana fa tsy maninona tsy firy anao fa tsy maninona ianao zany ndanao izy izy fa tsy maninona za miantoka an'io halleloia de tonga soma tsara tsy naninona tsy nandoby efa nroany tena nitahiny tompo ary tena natorin'Andriamanitra hoe ty contrôleur re ty re sara sara itia be zay fa le ray ohatra somary jereko ohatr'izao tare anao zay marina tsy apafy ty akeo am'le anankiray de nitahin'ny tompo halleloia nitahin'ny tompo de narovan'ny tompo ihany koa tamin'ny narovan'i Jesosy koa tamin'ny fanapahan-kevitra nitolona amin'ny fanamasina saina koa tamin'ny fanapahan-kevitra de tena hoe isaorana ny Andriamanitra fa de tena hoe tao anatin'izany rehetrarehetra zany a de tena misy a fitantanan'Andriamanitra ry havana tao anatin'izany rehetrarehetra zany anjaranao indray ary zao ianiritsika de anjaranao indray zao a ny mijoro vavolombelona inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina miaro zay fa ny anao a tsy fantatro alleloia tena contrôleur mitovitovy fiodirana somary marron ohatrany tena le izy de ty ho any resahako alleloia misy faramasina dany iny resahana de zay le izy zao ianiritsika atotratsika ty nisy zavatra zay na peritreritra na tena ndalina za hoe feny ambony train de eny mba mieritreritra zavatra eny de nisy zavatra mba hitako zay teny kely anankiray zay manao hoe raha androany no farany zay fotsiny izy a raha androany ianao miana farany de ahoana tsisy hoe inona ny ataonao ina de ahoana fotsiny tapaka ny fandaratsika fa sy mba sy ho anina kely azafady tady ho tapaka ny fandarana ho le fanontaniana hoe raha androany ianao no miana farany de ahoana io zany sisy hoe mivavaka ianao sa tsy mivavaka sa inona fa zao fotsiny raha androany ianao miana farany de ahoana ho ana manokana raha androany miana farany a tena ohatra misy zavatra tokony atao mety mbola tsy vita mbola petsaka ny tsy vita araroty ny fotoana araroty ny andro zao anaovatsoa andao hanompo an'Andriamanitra andao hanompo an'Andriamanitra andao hanaja an'Andriamanitra andao hanome voninahitra an' Jesosy fa io angeny no andrandraisika hitsenantsika raha miala etontsika de andeha atotranao terity anatin'ny terity de afaka mijoro vavolombelona iny ambana taon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao
dia vakiko izany rehefa dihitra amin'ny toloteza hoe tena ravantsika syzelitsika rehefa avy eo aminy no finaritra daholo. Zao mandona ho ampona Jesosy aminy efa riva izao mihamaizinako tambitamby malefaka no entiny zao lay no farany zao lay no farany zao lay no farany io miantso anao izy amio cavali zao lay no farany efa miantso anao izay izay hoy anao miantso hoe rampitso anga mbola miantso anao izy anio cavali zao lay no farany zao lay no farany zao lay no farany ino miantso anao izy anio cavali zao lay no farany misy fotsy vangia intsonyanye fomidyatr'izay mamanala toko tsy namalila iantso hoevohay ao kanto izay lay no farany kanto izay lay no farany kanto izay lay no farany mbola miantso anao izy anio cavali zao lay no farany zao lay no farany zao lay no farany mbola miantso anao izy anio cavali zao lay no farany. Alleluia, raha miantso anao izy androany dia valio e, valio indrindra manao resy zay vao tonga eto.
misy fiainatsika ravina malala eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona farafakeliny mahazo antsin'Andriamanitra indray mandeha ny olona eo amin'ny fiainana farafakeliny. Mety efimpiry zao ianao dia nilavinao. Le anankiray io na le anankiroa na le anankifolo tsy fantatro mihitsy hoe farany sa mbola fampiriny. Ka za dia tena aminao hoe aza manao tahaka an'ilay olona anankiray ozy izy amin'ny faran'ny taona hiala amin'ny raha tsy fanaoko. Tonga amin'ny faran'ny taona alolotra hatrany tombo avao amarina ty janvier ty ozy izy dia tena hiala amin'ny raha tsy rehetra. Tsy tapitra akory ny volana janvier dia nodimandry izy, tsy tafiala tamin'ny raha tsy rehetra. Za dia tena aminao androany hoe araraoty ny fotoana, mbola velona ianao androany dia mbola misy ny azonao atao. Jehovah koa nge miandry anao Jesosy koa nge miandry anao ary ny fanapahan-kevitrao no ela dia handray an-tanananao izy hanovanao hanafaka anao. Noho ny malalaseny Madagasikara tonga soa, artizan'ilay Madagasikara tonga soa Frantsa. Alléluia. Zavatra isika maky iza no nanoratra commentaire voalohany, nanoratra témoignage iran'ny Jonathan mihitsy zany. Jonathan tonazany izany voalohany teto amintsika. Ho marina tena isaoran'Andriamanitra ny tatana ny diako androany nandamina ny tontolo androko ary nahavitako nandamina ny zavatra rehetra tokony ataoko. Alléluia, amen. Tsara Jesosy. Ho irana baviama hoe alléluia, voninahitra ao n'Andriamanitra rery any famborana zao fotoana zao narovany tontolo andro feno fifaliana sy fahitapity amin'izay atao tsy naheno loza. Voninahitra n'Andriamanitra rery any, amen. Alléluia. Andreo izy rahalatojo ho itojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa nisy examen natao en ligne dia izay dia sady manao ny asako andavanandro ihany no manao an'ilay examen ilaina amin'ny hoaviko momba ny asako ihany. Tena afabe le izy. Alléluia. Azafady be dia be ny lesona mila vakiana sy anarana nefa za tsisy fotoana fa sady miasa ihany koa dia nivakiko aingana be izy dia zay tandrifindrifany masoko ihany no vavako. Dia avy eo natao tamin'izay ilay examen dia novaliako araka ny tolotsain'ny fanamasina teo dia alléluia be fa afaka za sady nahazo nody tsara. Alléluia. Nahazo nody tsara be dia tonga teo eo dia nahazo certificat momba le izy ry valibe za dia raina Jesosy nanome anena zaza ho anio sady niaro anay. Alléluia. Dia félicitation tojo félicitation rahalahy tojo dia tongava amin'ny ambony indrindra. Alléluia. Dia ny manaraka an'izay mbola ho azonao eto avao izay mbola examen tsisy hajanona eo anoloanao na dia ray. Alléluia. Olana mba velina hoe alléluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tsy niasa dia mba afaka nanadio ny sy nandamina dia nanao saoty kely amin'ny zanako. Alléluia. Namana tontolo andro dia zao mbola tapahoana soa zao indray izay eny mianaka voninahitra ho azy rery any. Amen. Alléluia. Mahafinaritra zany hoe izy anambavy hoe ilaina Jesosy malala fa vita soa tsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana tamin'ny mbola velona hatrany mbola velona soa tsara sika mianakavy tonga eto. Alléluia, amen. Alléluia. Hoy ranambavy norosy malala zay dia haiko Jesosy fa nitantaniny ny atsasaky ny andavany ny atsakany sy ny andavany ny tontolo androko anio ary mbola afaka manaraka ny fotoam-bavaka fiambenana ihany koa. Tsara ny fitondrany. Alléluia, amen. Mahafinaritra zany ranambavy norosy malala zay. Hoe Angelina Rodriguez hoe alléluia. Dia Jesosy any amin'ny fahitapity be ataony fa 3 andro ny sesy zay rehefa vita ny asako dia mety ny antsena sady nasainy nahaka izay zavatra tiako dia mbola nentina nandeha tambany voaka lavitra ny trano fiasako. Tena nampifaly ary zareo. Tena isaorako an'i Jesosy zany misaotra azy koa fa asa soamantsara ny zanak'anadahako tsy nisy olana mihitsy na dia kely aza ho an'Andriamanitra rery any amin'ny voninahitra. Alléluia, amen. Tsara Jesosy.
mahafinaritra foana mahita olona tafavoaka kely Madagasikara tonga dia miary aleloia. Tongava amin'ny ambony indrindra ny zanaka natahanao aleloia. Hoy ery karako aleloia dia raiko Jesosy fa nilamina tsara ny asa aman-draharaha natao rehetra, nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay mianakavy kely dia mbola narovany tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra ka dia tafody soamantsara totokantrano aleloia amen. Hoy Zokitody hoe voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa lamina tsara ny contrat de bain fanarahana tamin'ny mpanofa aleloia be aleloia tsara Jesosy. Hoy Andrenia Suzel nanabavy Andrenia Suzel hoe aleloia velona Jesosy fa niaina tontolo andro navinahitra be sady feno fahitampity be zandro any aleloia. Tena hoe tanteraka tamiko ny toro-teny omaly aleloia voninahitra dia averina amin'ny Jesosy irery ihany aleloia amen. Hoy Bersaba hoe tainy tompo daholo tsika rehetra. Ahoana hoy zanabavy Tina Rakoto Arzaka. Hoy Tina Rakoto Arzaka hoe misaotra ny Jesosy ny tenako no ny heriny sy ny famindrapony nomeny ahy androany. Vitako avokoa vitako daholo ny asa aman-draharaha rehetra dia raina Jesosy aleloia. Sady mbola nomeny fotoana amin'ny heno takariva mahafinaritra voninahitra n'Andriamanitra mahery aleloia amen aleloia. Hoy Zoky Marina tena isaoran'Andriamanitra fa niome beza androany rehefa nifanina tamin'izay ramatoa izay tao anaty magazay lavo be daholo ny zavatra tao dia chemise izay $350 dia hoy izy hoe andeha hovidiko daholo reto dia hoy aho hoe hanao business ka ianao dia hoy izy manao hoe soteny nome tao aoriananay kay ny tompon'ilay magazay za tokony nametraka CV tonga dia nivoaka aho sady tsy nametraka CV tao misy antony matoa tsy nasain'Andriamanitra nametraka CV tao aho aleloia aleloia. Dia raina ianao Jehovah'Andriamanitra nomenao fahasalamana natotosa tsara ny asa androany. Afaka koa ny zara ny teninao tamin'ny praire miazakazaka amen aleloia. Sotra Zokiaza sy kapatitsy hoy Zokiberta hoe nitolo androko androany aho misaotra n'Andriamanitra ny lamina mahafinaritra ary nomeny anay mianakavy izay sahaza ho azy izay sahaza ho azy ny voninahitra amen. Ahoana izy ny Charline dia raiko Jesosy raiko Jesosy malalina niaro anay mianakavy tamin'ny orambe nandritra ny alina ary nanome fahasalamana hatrany ary mbola natratra zao vavaka izao aleloia. Mba manahoana ny any Madagasikara rehefa misy cyclone misy cyclone dia ohatran'ny misy trano maromaro rotana. Manahoana ny any mbola tsy nitsahatra foana hoe orana efa ela be iny. Manary soanareo fa anareo tsy tratran'izany ka tsika tsy tratran'izany tsy misy trano mirodana izany eto amin'ny anaran'i Jesosy na ny havanareo lavitra ary tsy tratran'izany amen. Aleloia. Hoy ran'Olosolika hoe amen tsara be zany Ranata lava amin'ny tanjonirina lalatojo andlalatojo iny aleloia. Oui, Thierry Berthelot, très bonne journée aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci. Tsara Jesosy. Zay ny vidina vavolombelona. Misaotra anareo rehetra nanome voninahitra n'Andriamanitra nanaiky atao fitaovana hanome voninahitra n'Andriamanitra dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tonga ary fotoana itoditsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny tenin'Andriamanitra ary isika efa nitsahatra ilay orana be misaotra mihaja nanome vaovao satria tena mafimafy ilay cyclone. Io koa fa tafiditra filizazana miadana aleloia. Tonga soa ihany koa filizazana miadana Madagasikara aleloia. Raha isoary ny baiboly dia maka toerana tsara fa ian'ny tompotentsika araka amin'ny Zoky Suzel dia ao aorianan'ny torotenina dia velona eto ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Zoky Suzel anao ny fitenenana.
Fahain Jesosy pastera dia fahain Jesosy tsika rehetra dia raisiko fahasoavana lehibe ho indray ry havana nitondra ny ten'Andriamanitra indray amintsika amin'izao alina izao. Izany ten'Andriamanitra izany dia ho hitantsika ao amin'ny Genesisy. Genesisy 5:10 andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahaenina. Genesisy 5:10 andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izao ny ampindranao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no omenao ahy fa izao mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary hoy koa Abrahama: indro izao tsy nomenao faharan-dimy, fa indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ahy. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy andovanao izany, fa izay ahateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo ange ny lanitra, ka izao ny kintana. Raha mahisa azy ianao dia hoy izy aminy ho tahaka izany taranaka ao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Amen. Aleluia. Eto ry hava-malala raha ny zavatra azontsika tsoahana eto dia hoe raha isika efa miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, raha tena hoe efa miaina ao anatin'izany hoe fankatoavana an'Andriamanitra izany isika ry havana, dia Jehovah Andriamanitra mihitsy no manontany amintsika hoe inona ny zavatra angatao izay angatahanareo fa izany no assuren'ny fiainanareo. Tena Andriamanitra mihitsy ry havana no milatsaka mitsehatra mitahy ny fiainantsika ry havana. Aleluia. Tahaka an'izay nitranga teto amin'ny Abrahama teto amin'ity tantaran'i Abrahama ry hava-malala. Teto ry havana ao amin'ny andininy voalohany, tsy Abrahama mihitsy no niteny tamin'i Jehovah hoe nangataka hoe Jehovah, za tonga dia nangataka hoe Jehovah, za mba mila zaza, na za mba na za tsisy mpandova. Fa Jehovah ry havana no niteny mialoha hoe aza matahotra ry Abrahama, izao ny ampindranao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. Amen. Maninona moa Jehovah tonga dia niteny an'izany tamin'ny Abrahama? Satria i Abrahama ry havana efa fiainan'i Abrahama izany hoe manao sitrapon'Andriamanitra izany. Efa fiainan'i Abrahama izany hoe makatoa an'Andriamanitra izany ry havana. Efa tena fiainan'i Abrahama izany hoe mifandray amin'Andriamanitra izany. Ka izany mahatonga an'Andriamanitra tonga dia nampiseho aminy niteny taminy hoe izany aby izany no miassuren'ny fiainanao. Izany no valim-pitianao ry Abrahama. Dia angatao amin'izay hoe inona ny tianao ataoko aminao, inona ny tianao hitahiko anao. Amen. Ry havana, tena tsara ry havana izany hoe Jehovah mihitsiny no miteny aminao hoe angatao izay tianao. Jehovah mihitsiny no miassuren'ny fiainanao ry havana, no miantoka anao. Tena hoe tsy zavatra tsara ohatran'izany ry hava-malala. Aleluia. Sambatra Abrahama ry havana. Sambatra Abrahama satria Abrahama tena tian'Andriamanitra izy. Androany dia tesarika an'izay hoe andao koa tsika mba hanao fomba rehetra koa mba hahatonga antsika amin'izany toerany Abrahama izany. Mba hahatonga antsika hoe Jehovah Andriamanitra tena izy mihitsy no milatsaka mitsehatra miassuren'ny fiainantsika. Dia ahoana nefa ny hahatongavantsika amin'izany toerana izany? Dia zavatra iray ihany ry havana, teny miaino azy, teny mankatoa azy, dia miaina ao anatin'izany hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany amin'ny fotoana rehetra mihitsy. Dia tokony hiainana izany mba ahafahantsika misitraka an'izany hoe protection avy amin'Andriamanitra izany ry hava-malala. Aleluia. Dia ato amin'ny andininy faharoa ry havana dia tsy nisalasala koa nefa ry Abrahama ny teny hoe Jehovah Tompo,
inona no omenao ahy fa izao mandroso fanterana nefa tsy manan-jaraka. Amen. Dia rehefa nanontany Jehova dia namaly Abrahama hoe za Jehova hozy izy efa miantitra nefa ny ahy mbola tsy manan-janaka. Teto izany ry havana dia mbola tsy niteraka i Abrahama Sara fa nefa kosa i Agara zany no efa niteraka ny Ismaela tamin'ny Abrahama teto. Dia iny zany nahatonga ny i Abrahama niteny tamin'i Jehova hoe mba tiako hanan-janaka hiteraka amin'ny Sara zaho hozy izy dia mba tiany Abrahama zany hoe mba ny zanany izay aterany amin'ny Sara no andova azy. Halleloja. Teto ry havana dia tena hoe tsy nisalasala mihitsy Jehovahandriamanitra ny tonga dia namaly any Abrahama. Ary niteny tamin'ny Abrahama Jehova hoe Isao hozy izy mikintana eny amin'ny lanitra dia ho tahaka ny isan'ny kintana. Raha vao isanao hozy izy dia ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra hozy izy ny isan'ny taranakao. Halleloja. Izany hoe zavatra efa tsy inona intsony izany na i Abrahama rehefa tsy nanantena intsony hoe mbola hiteraka amin'ny Sara izy ny fanterany sy ny fanteran'ny Sara vadiny. Nefa ry havana dia Jehovahandriamanitra mbola nampanantena azy hoe mbola ho betsaka ny taranaka izay ny taranany avy amin'ny Sara. Halleloja. Dia izany ry havana no tiako hisariana ny saintsika koa androany. Mety hoe misy amintsika izay mihaino eto hoe tena ao anatin'ny olana na ohatra hoe ao anatin'izany hoe tena mitady zanaka izany, na mety efa mandroso mihitsy ary ny taona fa mbola tsy mety mitoejaza. Fa androany dia te hampahery anao hoe ho tanteraka aminao koa anie izany teny Jehovahandriamanitra izany raha toa ka tena manaiky mitoetra eo ambany fahatahorana an'Andriamanitra ianao tahaka ny Abrahama. Raha manaiky ianao hoe mankatoa an'Andriamanitra, raha manaiky ianao, raha manam-pifandraisana amin'Andriamanitra ianao ry havana, dia angatao amin'Andriamanitra izay ilainao, angatao amin'Andriamanitra izay ilainao, ho tanterahanao aminy izany, ho tanterahany aminao ity teny fikasana izay niteneny tamin'ny Abrahama ity manao hoe aza matahotra, izao no hampinganao sy vality lehibe indrindra ho anao. Amen. Dia mahereza anao ry havana, mahereza anao manao sitrapon'Andriamanitra, mahereza anao manamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, miezaka manao izay tsara tsy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Fa Andriamanitra mihitsy no handray an-tanana ny fiainanao, izy mihitsy no hiteny aminao hoe inona no tianao ataoko aminao, ho tanterahako aminao izany. Amen. Na dia ny zavatra efa tsy eritreretinao ho tanteraka ny fiainanao tsory ary dia ho tanterahan'Andriamanitra ny fiainanao izany raha toa ka mihaino azy ianao. Halleloja. Dia ato amin'ny andininy fahaenina ry havana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nino an' Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Amen. Io andininy fahaefatra io ry havana tena lakile ny fahombiazana. Tena lakile ny fahombiazana io rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika. Izany hoe ianao izany rehefa misy teny fikasana enao dia tonga dia raiso ry havana, dia inoy. Fa raha tsy inonao iny ry havana dia tsy ho tanteraka mihitsy. Fa Andriamanitra ry havana dia tena mila tsika mino an'ilay teny fikasana mba hahatonga azy eo amin'ny fiainantsika ry havana. Halleloja. Androany dia teteny aminao hoe avotra an'Andriamanitra aminao indray izany teny fikasana izany androany amin'ny alalan'izao toriteny izao. Amin'ny alalan'izao toriteny izao Jehovahandriamanitra dia miteny aminao hoe miteny aminao hoe aza matahotra, izao ny hampinganao sy vality lehibe indrindra ho anao. Amen. Dia raiso ry havana, raiso izany teny fikasana izany. Fa raha raisinao izany androany ka inonao izany androany dia ho tanteraka ny fiainanao izany. Ary aorianan'izao izany fandraisanao an'izany teny fikasana izany ry havana dia angatao amin'Andriamanitra amin'izay izay zavatra irivovinao. Angatao amin'Andriamanitra amin'izay izay zavatra tianao hovahan'i Jehovahandriamanitra eo amin'ny fiainanao, aiza misalasala ninona angatao aminy, na dia zavatra efa eritreretinao tsy ho tanteraka amin'ny fiainanao tsony aza dia angatao ry havana fa mazava mahagaga lehibe
izay tsy takatra sainao Jehovah Andriamanitra io, voatanteraka aminao izany. Dia mino ary hafa malala fa nampaherenao indray izany ten'Andriamanitra izay any androany ny voninahitra dia ho averina ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Zoko Suzelle tao anatin'izay toriteny mamy be zay. Jesosy hamarafy anao dia mitombozotra, dia mitombovo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia, dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay mampahery azy fisaorana sy fankasitrahana atao ireo dia mampahery an'ireo mpitory-tenitsika ireo dia Jesosy any hamarafy anareo tsirairay avy. Genesis 5:20 mandiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no nitoriany tamintsika teto androany. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny Soramady dia nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Mahavariana efa niaraka efelabe Jehovah sy Andriamanitra vao nanao fanekena Andriamanitra. Mahasafaitsika izay rehefa avy eo. Satria raha ny tena marina, tsika mieritreritra hoe vao nisy mihitsy zany Abrahama zany dia tany amin'ny Genesis 12 tany netsoina Andriamanitra any Abrahama nanomezany toky fa ho ataony ho alehibe azy ny anarany dia ho fitahinana tokoa izy dia hita izay manisy soa azy dia hanozona izay manozona azy dia aminao ny hitahinana ny firehetra hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Nefa aty amin'ny Genesis 5:10 Andriamanitra vao nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Vakiny ilay teny dia misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao rehefa avy eo. Mino tsara isika hanao examen kely tsika zany. Andiny voalohany rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah nanao tamin'ny fahitanaka ny hoe aza matahotra ry Abrahama, zany ampinga anao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoe Abrahama, Jehovah Tompo, inona nomenao fa za mandrosoa fanterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny tompony dia ilay Elezera avy any Damaskosy. Ary koa Abrahama, indro za tsy omenao farandimboko, indro ny anankiray amin'ny ato an-trano ny andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka ny hoe tsy andova anao izany fa izay ateraka ao dia izy no andovanao. Dia nitoy azy voka teo iveran'ilay izy ka ny hoe jereo ange ny lanitra ka isao nikitana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranaka ao. Halleluia. Amen. Misy fanontaniana sarotsarotra apetrako amintsika ity izay mahavaly an'ity dia tahiny topo be. Tao anatin'izay teny ny vakiko izay dia anontananao hoe fa naninona ary no tamin'ny 5:10 Jehovah Andriamanitra vao nanao fanekena amin'ny Abrahama. Izy mahavaly an'izay. Ao anatin'ilay teny ny vakiko ireo ny valiny. Fa maninona sy tany amin'ny Genesis 12, 13, 14, Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama fa any amin'ny 5:10 dia ny valiny ao anatin'izay teny ny vakiko izay. Isotro rano kely aloha za dia averaka anao andinika kely dia meko anao ny valiny rehefa avy eo. Maninona ny tamin'ny 5:10 i Abrahama no nanaovan'Andriamanitra fanekena fa tsy nanomboka tany amin'ny 12. Alleluia. Fanontaniana mila valiny, iza no mamaly an'izay? Ao ihany ny valiny ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitanaka amin'izany hoe aza matahotra ry Abrahama, izany ampinganao sy ny valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary hoe Abrahama tamin'ny Jehovah Tompo, hoy Abrahama Jehovah Tompo, inona nomenao fa za mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka. Ary ny tompony dia ilay Elezera avy any Damaskosy. Alleluia. Dia hoy koa Abrahama, indro za tsy nomenao farandimbo ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko ny andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny hoe tsy andovanao izany fa izay ateraka ao dia izy no andovanao. Alleluia.
io koa fa tonga razana Monika, tonga soa razana Monika. Halleluia. Le tao mivaly teninareo hoy izany namaly voalohany hoy randandriamaisirany hoe nizany Jehova toetra ny Abrahama. Hoy toy satria fa tonga amin'izay ny fotoana andovana dia eo vao mila fanekena amin'izay dia amin'ny andininy faefatra. Zay ny valiny nenitojo. Mbola tsy nahavaly an'izy aloha fa mahafinaritra fandraisana anjara. Hoy indray Lina hoe koa afaka verina indray ve pastera ilay question mankasitraka indrindra. Ny fanontaniana dia zao hoe fa maninona ny tamin'ny andiny Genesis 5:10 Jehovah-Andriamanitra vao tapa-kevitra hanao fanekena amin'ny Abrahama fa tsy tamin'ny andininy 12 fa 13 fa 14. Halleluia. Misy mitady hamarina. Halleluia. Hoy andony izay ilay satria mbola mandalo fitsapana aloha izy. Mbola tsy nahavaly an'izy zay hoy izy azasika patsy nizaha toetra azy Jehova satria Abrahama ny an'ny vadiny Sara. Mbola tsy nahavaly anazy aloha zay. Halleluia. Nakasitraka ny Suzelle ilay Hortensine. Hoy rikaraka satria efa nandroso fahanterany. Dia hoy izy verset Lina hoe satria teo izy nitaraina. Dia hoy izy Nambiny Somakrina satria efa antitra izy. Halleluia. Dia hoy tozy namery hoe taloha mbola tsy nila olona andofa satria Abrahama mbola tanora fa teo izy efa antitra. Manana fotoana ny Jehova hoy ajasika fatisy ezeka fa dia mahavaly atao dia halleluia. Hoy izy misome satria mbola nizaha toetra ny Abrahama Jehova. Halleluia. Dia hoy mamio hoe satria natahotra Abrahama dia nitahiny Jehova. Dia hoy Lina hoe satria mety mbola nisy fisarazana tao amin'ny Jehova Abrahama. Dia mbola namaly ihany tojo. Dia eo amin'ilay andininy faharoa valiny mandroso fahaterana. Halleluia. Dia hoy Andina Rodriguez hoe ao amin'ilay andininy fahatelo no mahakasika ny foan'Andriamanitra ny andininy fahatelo. Ino zato sy mena faranandimby. Ino nakasika an'Andriamanitra? Efa nisy namarina aloha izy fa teneko anareo ihany valy rehefa avy eo. Hoy Nambiny Somakrina efa antitra izy, efa hita fa tsy miteraka izy. Dia hoy beta efa tonga ny fotoanany Jehovah-Andriamanitra na dia efa antitra azy Abrahama. Halleluia. Dia marina tanazy satria efa hita mazava ny faharemen'ny olombelona sy fitiavana an'Andriamanitra. Halleluia. Dia hoy maro izao nizahana toetra aloha izy. Ohatra nisy valiny anankiray izay tany ambony tany ny maro izao sa zay maro izao vao namaly. Eo amin'ilay andininy faharoa tapany be. Soloy tapany ahy io Erika. Satria zay vao tonga ny fotoanan'i Jehova satria le farany amin'ny teniny inona izany? Satria mila voaka ny taranany. Satria tsy zaza izy. Satria natahotra Abrahama. Teo Abrahama zay vao tolonany fanamasina teny. Halleluia. Saotra na mahafinaritra ge mahita anareo mandray anjara. Dia ny fampahanao ry fizoko maro izao le teo nefa ny anao no marina voalohany indrindra teo. Inona moa ilay zavatra nisoratan'ny zokomary izao tany amin'ny voalohany, ianao nanoatra voalohany ny zavatra dia efa tonga dia tena hoe misy mamarina sahady. Halleluia. Dia veleny soratana ilay zokomary izao teo fa ny fahafahanao ilay izy nefa iny mihitsy ny tena valiny tena izy. Maromaro nareo namarina an'ilay izy. Halleluia. Zao ry havana malala ny valiny dia izao. Halleluia. Zay. Marina daholo zany maro izao dia i Nambiny Somakrina, dia i Tojo dia Erika dia izy koa ny anankiray namaly teo ny valiny dia zao ry havana. Le teny faharoa ao amin'ny andininy faharoa no valiny ny antony anaovan'Andriamanitra fanekena
tamin'ny Abrahama. Andiny ny faharoa. Ary hoe Abrahama, Jehovah tompo, ina nomenao aho fa za efa mandroso fahanterana nefa tsy manana zanaka. Inona no fototena anatin'ny fahanterana? Antitra. Alleluia. Zao revana malala Andriamanitra dia miandry. Misy fotoana lasan'Andriamanitra hanomezan'Andriamanitra ny ngeza indrindra ho antsika reto. Jereo tsara, mbola tsy nangataka akory Abrahama hoe inona nomenao aho, fa Jehovah tonga dia nameny amin'ny andininy voalohany hoe aza matahotra ry Abrahama, zany ampinga anao sy valopity lehibe indrindra ho anao. Rehefa miresaka hoe antitra tsika dia mieritreritra hoe antitra be totra ny Abrahama antitra. Fa androany koa tsika dia resaka amina fahanterana anankiray, karazana fahanterana anankiray. Alleluia. Dia ninona zany? Ny fahanterana ara-panahy. Alleluia. Eto zany tsika tsy resaka taona, tsy resaka hoe 20 taona vao mahazo kara-panondro, 20 taona ny olona vao miditra amin'ny fahamatorana, dia 20 taona ny lehilahy vao miditra amin'ny fahamatorana, dia 30 taona ny lehilahy vao tena hita hoe tena vonona hiatrika fiainana. Tsy izay le zavatra resahana. Fa iresaka ny fahanterana ara-panahy tsika androany. Alleluia. Rehefa vao manomboka mivavaka tsika dia mbola zaza ara-panahy. Rehefa vao manomboka mivavaka tsika dia mbola zaza ara-panahy. Ny fahazazana ara-panahy ry havana dia tsy dia miankina loatra amin'ny fotoana ny aelan'ny fotoana ny mponan'Andriamanitra. Fa ny fahanterana ara-panahy dia miroso miaraka amin'ny fahamatorana sy ny disiplinina. Rehefa mandinika ao amin'ny Baiboly ao ny olona rehetra antom-panahy dia nahazo zavatra ngezabe. Rehefa mbola zaza ara-panahy tsika dia mbola omena n'ilay haingokaingon-javatra ireny. Rehefa mbola zaza ara-panahy tsika dia tolotolorana varitsino sy tosika fameno. Zany hoe le amonjy vonjena fotsiny aloha. Paracetamol sy Doliprane. Fa le misy marary dia zaza ara-panahy dia tonga dia Jehovah, hoaisinao hoe avelanao ve zahay maty ahy. Nandalo fahazazana ara-panahy daholo ny olona tao amin'ny Baiboly. Petera nandalo fahazazana ara-panahy rehefa nisy ny tafidrina dia niteny tsy mampanina anao ve ny hitanay ho faty Jesosy a? Tsy mampanina anao ve ny hafatesanay? Rehefa mbola zaza ara-panahy tsika dia tena mbola misy mahasamihafa ny ondry sy ny osy. Fa maninona no ondry no anoaran'Andriamanitra ny zanak'Israely fa tsy osy. Ny ondry sy ny osy dia ohatra mitovitovy ihany angamba. Fa ny tsy mampitovy ny ondry sy ny osy dia izao. Ny osy izy taitaitra, mipelipelika, misaotisaoty. Dia rehefa avy ny orana, ohatra avy ny orana dia misy kotroka sy tselatra eny, dia ny osy misaotisaoty, mitsambikimbikina, taitaitra mandeha mitady fiarofana. Ny ondry rehefa avy ny orana dia vao izy mijanona, dia avy ny orana dia tsy mihetsika eo izy, miondrika eo izy dia avy fotsiny orana. Ny ondry zany kalma be mihitsy ny ondry. Ny osy dia mbola mipitipitika, mbola taitaitra. Rehefa zaza ara-panahy tsika dia mbola taitaitra. Tena mbola tena taitaitra dia mbola tsy pazana vanim-bavaka kely, tosika fameno sy varitsindro. Alleluia. Dia ohatra tsika tamin'ny vao nanomboka ny vavaka dia tsika angatantsika vavaka daholo hatramin'ny zavatra kely indrindra. Nisy olona zay nangata-bavaka ny ary dia misy mahavariana rehefa misy fangataham-bavaky ny olona zaza ara-panahy sy ny fangataham-bavaky ny olona antom-panahy tsy mitovy.
tsy mitovy. De rehefa mbola zazavavy ohatry ny osy misaotisaoty mitsipatsipaka tataitra eraky ny tanàna. Fa rehefa antim-panatsika de ohatra ny ondry am'izay. Alleloia. Azo ny Abrahama ny zavatra rehetra, nomena azy ny zavatra rehetra. Na ondry amanosy sy ny rameva sy ny arena rehetra nomena ny Abrahama. Fa arakaraky ny tombony, ny taonany, na matotra azy, na antitra anazy, de manomboka fantatry Abrahama ny zavatra tena ilainy. Manomboka niriny Abrahama le tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainany. Ary io zava-dehibe io tsy azo raha tsy Jehovah'Andriamanitra mihitsy manao fanekena aminy. Ny zavatra tsy ho azontsika raha tsy Jehovah'Andriamanitra mihitsy aloha ny anao fanekena amintsika rehetra. Ary za miteny anao fa misy zavatra tsy ho azontsika mihitsy raha mbola zazara-panatsika. Nao hoe mba mekohatra kely anao hoe misy fiarakodia tsara tarehy be mihitsy. Tena le lafidy be, tena le Mercedes classe G be reny mihitsy omenany. De meo ankizy 13 taona iny. Za zany tam'izahako mbola mpianatra, rehefa afaka baka de nomena tomobile cadeau-ako tam'izany. De anisan'ny cadeau tena hitako tena ngeza indrindra sy tena nakasika ny foko hoe afaka baka de nomena tomobile. Fa zao mbola tsy haiko za manana tomobile zany. De le tomobile tsy haiko ny nanaja anazy. De anaovako atalana. Ndray andro eo mpisotrosotrona de nisy ranabavy mpiara-mianatra hoe mahay sary be. Samy misotrosotro de mamao de naverako de nanaova sary tomobile, nanaova sary amin'ny feutre mangamanga be. Feno sary tomobile fotsifotsy. De za ohatry ny tsy taitra mihitsy, tsy rarahiko izy tsy. De tonga tany an-trano de tenen'ny papanay, maninona izy tomobile ny atao ohatrin'io? Ajo izy le izy fa maninona tena voateny mafy mihitsy tam'izay fihina ary de zavatra ataoko tokoa. De danake aloha maka an'ireny le zazakely ataoko hoe tsika tamin'ny 15 taona de meo an'ireny zavatra mihaja be reny nge tsika. Fa tsy haintsika ny manaja any. Jehovah'Andriamanitra ry havana de mba te hanome zavatra tsika ihany koa izy. Mandalo eo daholy na omby na ondry na rameva na rehetrarehetra nananany Abrahama. Fa arakaraky ny tombony tamin'ny fanterana, arakaraky ny tonga anazy ho antitra, nanomboka fantany sy hitany mazava ny zavatra tena ilainy. Ndraindray antsika ry havana mangataka zavatra tsy fantatsika koa ny angatahantsika. Ndraindray ianao rameva ny tokony angatahanao de ondry ny angatahanao. Nefa mbola ondry aloha de ianao te ho rameva ny tianao araina. Ndraindray tsika mbola manana trano bongo de 4x4 andedavintsika. Nefa na ny garage asiana an'izany tsy misy. Ndraindray ianao mbola mipetraka amina studio kely, efitrano kely anankiray de manonofy ianao canapé d'angle be reny, canapé d'angle be ngeza be reny. Nefa iza no asiana ho an'ireny? Tsy maintsy miainga amin'inona aloha? Tsy maintsy fantarinao aloha inona ny tena zavatra tena ilainao e. Fa ny olona rehetra antim-panahy ry havana malala tena azo zavatra ngeza be. Jerinao le tsara fa niketrika jery kely ten'Andriamanitra any amin'ny Matio Matio 7:20. Teto zany
ity tantara ity dia nampinanan Jesosy olona tsy omby 5,000. dia zao zavatra nitranga matoty fametra amby folana dia ny fa 9 fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy fa ho mpianany taminy tsy misy aty aminay fa tsy nofo 5 sasandrano roa dia hoy izy eto aty amiko zany dia naseny nipetraka tambonin'ny ahitra ny voaka dia ndraisy ny mofo 5 sasandrano roa dia ny andrahandra ny lanitra izy ka nisaotra ary efa nivakiny ny mofo dia natolo ny mpianany dia nohan'ny mpianatra hoe tsy nihinana ny mpianatra fa nefa natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Le vahoaka zany efa tsy anoana be fa tena anoana be ny mpianatra amin'io a mpianatra efa zatra mifady aminy marina hoe miaraka tamin'ny Jesosy mpianatra tsy mifady amina fa efa zatra mandeha miaraka amin'ny Jesosy eny a mandeha lavitra ndray misy fotoana tsy misakafo raha sy ny hariva efa zatra zany ny mpianatra ny tena marina zany a ny mpianatra teto a tsy nihina mofontsony ny tanjony fa ny vahoaka kosa nihina mofo ny tanjony. Reo vahoaka tsy omby 5,000 reo le zazara-panahy reo ary profo maha zazara-panahy reo ny ampitson'ingerina ny ejika an' Jesosy nitady an' Jesosy mbola te hina mofo. Ny mpianatra raha tonga teo a tsy hina mofo fa hanaradia an' Jesosy dia amme mofo ny olona izara zay avy am' Jesosy. Alleluia. Satria mpianatra 12 dia efa nanomboka ny antom-panahy tamin'ny fotoana io. Ary dia naseny nipetraka tambonin'ny ahitra ny vahoaka dia niraisy ny mofo 5 sasandrano roa dia nandrandra lanitra izy ka nisaotra ary noho efa nivakiny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa natolo nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky izy rehetra izy 5,000 ny olona tsy omby 5,000 ireo izy rehetra zao ny olona tsy omby 5,000 ireo izy rehetra zao mihinana sady le mihinana hitanao le mihinana meritreritra hoe tsisy tsony ty fa alao mihinana mety nisy nitondra sase mihitsy ary to. Ny mpianatra tsy taitra tamin'izany mpianatra miteny mbola misy isinazo ry rahalahy petera ry jaona ry mbola nisy nazo antsasakany tanazy mbola tsy nazo mofo ary nitrondro mety tsara ny any aminareo. Mpianatra tsy mihinana tsy tao an-tsain'ny mpianatra akory ny hinana satria maninona nina moa zany ny zavatra tian'ny mpianatra efa tsy mifantoka tany amin'ny mofo sy azan-drano tsony fa efa mifantoka any amin'i Jesosy amin'izay fa vita ny avoky ireo ary ninona avokoa izy rehetra na 10 ary ninona avokoa izy rehetra ka voky dia nangony ny sombotsomo ny sisa tsy lany ka dia nahafeno harina 12. Alleluia. Inona moa ny hevitra zany ny sisa tsy lany a nahafeno inona moa nahafeno harona 12 amin'ny teny hafa hoe sobika tsy ary kely le ohatrany any amin'ny fifidanana mofo any amin'ny lidl zany a ohatry sobika 12 ho anisaka ny sobika 12 isaka ny olona 12 isa ny gropin'olona 12 ny mpianatra 12 resy nihinana ka voky ny mpianatra mitondra mody milamina be izy mihinana an-trano mihinana trano faty aman-jana. Ny antom-panahy tsy mihinana ka voky fa ny antom-panahy mitondra mody amin'ny sobika dia mitondra ho an'ny ankonany dia manana ambom-bava. Reo olona rehetrarehetra nihinana dia voky dia nody fa mpianatra nitondra dia nihinana dia voky dia raha nona rapisy dia mbola voky dia nihinana rapisy nona rafakapisy dia mbola voky satria ray sobika ny nasena netiny. Alleluia. Zany natoka ny Davida nyteny hoe Salamo 7:30 antitra hozy Davida. Alleluia. Tanora taloha i Davida antitra ankehitriny Salamo 37:25 efa mba tanora ihany aranitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakana.
arakaraky nalehibe sy nahantitra ny Davida no natsapany Davida. Alleloia. Fa tsy ory izy ry havana. Alleloia. Za teteny aminao androany, ny mbola tsy mahatonga an'Andriamanitra anao fanekenanao tsy mety mitombo ara-panahy mihitsy anao. Tsy mety. Tonga antom-panahy mihitsy anao. Io tsy misy an'izany hoe mivavaka 5 taona vao antom-panahy. Fa misy olona mivavaka 5 izy dia efa manomboka antom-panahy. Ary io tsy miankina amin'ny taona. Misy olona na 80 taona ary izy tsy mety mbola zaza ara-panahy. Fa misy olona 70 taona, 90 taona dia efa antom-panahy. Satria maninona? Satria mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana izy. Dia manisy disiplinina amin'ny fanompony an'Andriamanitra izy. Dia manisy fahamatorana amin'ny fanompony an'Andriamanitra izy. Dia ataony lohalarana ny fanompony an'Andriamanitra. Ka na mbola 5 taona izy ny pasteranay taloha. Ny pasteranay ray aman-dreniny ara-panahy tonga anay ohatr'izao. Vao 90 taona zany dia efa nitondra fiangonana. 90 taona zany. Mampina moa matadiady 4 taona moa izy natao batisa 40 taona angamba. Dia tsisy afa-tsy baiboly, tsisy afa-tsy fanompona an'Andriamanitra. 90 taona zany efa mpitarika. Efa antom-panahy. Jerena tsara. Misy olona anankiroa koa ty amin'ny baiboly aty. Indray zaza ara-panahy dia izay antom-panahy. Dia mbola resaka ny Abrahama ihany tsika. Rehefa niady zany Abrahama, ny mpanompony Abrahama sy ny mpanompony Lota. Dia hoe Abrahama hoe dia nisy fa tena mevona dia ny fasivy. Ary hoe Abrahama tamin'ny Lota. Okay mba tsisy ady amintsika roalahy na amin'ny mpiandromboko sy ny mpiandrombonao. Fa mpiralazy. Moa tsy eo alohanao va ny tany rehetra masina anao kisaraka amiko ianao. Raha anavaratra anao dia anatsimo, raha anatsimo anao dia anavaratra. Ny olona antom-panahy tsy miady ny anjara ho azy zany. Sotra mampiony ny 40 taona izy nanomboka vita batisa. Ny olona antom-panahy tsy miady ny anjarany zany. Fa ny olona antom-panahy mahafantatra fa Andriamanitra manomana ny tsara indrindra ho azy. Dia jereo tsara nge ny zaza ara-panahy, i Lota. 10. Ary Lota nanompon'ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara fa azo-drano avokoa izy rehetra. Amin'ny mahazaza ara-panahy Lota dia voafetra ny fahalalana hoe ny tany mahavokatra dia tramin'ny tany misy rano. Zay ny fahalalana. Ary tsy hoe diso zany fa fahalalana zany fa tsy fatakarana. Ny zaza ara-panahy afaka manam-pahalalana. Fa ny antom-panahy manana fatakarana. Zavatra samy hafa zany. Tsika mianatra ohatra. Nareo tanora terina mianatra ohatra. Nareo intelligent. Fa ny ray aman-drenitsika tao aloha tao sage. Raha tianareo fantatra zany ny différence zany. Alleluia. Ny ray manam-pahalalana, ny ray endry. Ny ray be fahalalana, ny ray be fatakarana. Samy hafa zany. Dia tsisy sady Lota zany tonga dia novidiny daholo. Dia zao dia zany dia novidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny atsinanana izy ka dia nisaraka izy Zoara. Ary Abrahama no natao amin'ny tany Kanana. Fa Lota kosa no natany amin'ny tanàna tany akaikin'ny amoron'ny Jordana ka findafindra tany Sodoma. Tanareo ny zaza ara-panahy mifindrafindra miovaova tonga ary nefa rany tsy mba tonga any amin'ny zavatra tsara fa mianjerany amin'ny zavatra ratsy. Fa ny olona manam-panahy, ny antom-panahy dia mijanona eo amin'ny tany izay efa fantany fa mahavokatra dia ny tany Kanana zany. Tany Kanana nge no novidin'Andriamanitra taty aoriana. Ho tany tondratra nosy tateny andehanany zanak'Israely. Hitanao, ny antom-panahy zany tonga dia mahafantatra hoe ato ny mety, aloha hijanona eto. Zay andren'i Jehovah. Alleluia. Tsy taitaitra zany. Fa i Abrahama kosa izy nanino no natao amin'ny tany Kanana. Lota kosa tonga hatrany Sodoma. Ary mpo natao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Aikay. Tany mahavokatra fa ratsy fanahy tsy takatry ny zaza ara-panahy zany. Ny zaza ara-panahy tsy atakatra afa-tsy ny zavatra ny côté tsara eo amin'ny zavatra anankiray. Inona mozy ny zaza ara-panahy maratsy ny zanany katikata? Inona mozy ny zaza ara-panahy
ny maharatsy an'izany hoe manao akanjo mamirapiratra be sy famataranandro be sy fomba fiteny bisop be rehefa hitory-teny. Nareo hoe mahita karazana mpanompon'Andriamanitra mbola tanora kely vao misandratra zao am'izao tsika miteny zao, de inona ny tena hita hoe rehefa mijery tampoka mijery an'izy ianao, inona ny tena mamaiky an zareo? Ny fiatsika ny tena mamaiky azy, le fiatsika olona lefa tena hoe ngeza. Aloha zany ny tarafiko hoe tarafiko za tena tsy hoe mitsara ivirana fa tena tarafiko hoe ho simba zao fitoriana filazantsara zao raha ohatry zao. Ny zavatra tena ohatrany hoe mamaiky an'le zandry kely de ny tonga de ny anao fiatsika ohatran'ireny olona efa de tsy fantatry lota mihitsy. Ny fatakarany lota, ny fahalalany lota de voafehna teo amin'ny hoe ny tany de mahavokatra rehefa ao anaty eo akaikina rano, de averika any tsisy mandiso an'izany, marina zany. Fa ny atom-panahy mahafantatra fa ankoatra ny fahavokarana de misy olona ratsy toetra ao ary tsy tian'Andriamanitra. Zany na tonga ny Abrahama naninona zany natao Kanana izy. Raha jerena tazan-davitra zany de resy Abrahama izy lasa lota daholo ny zavatra tsara rehetra. Abrahama ry havana ohatry ny ondry, Abrahama tsy nikoropaka tam'izany, ary amin'ny tsy nampikiropaka anazy de teneniko anao eto androany inona ny vokatry ny fahanterana ara-panahy. 4:4 Genesis 4:4. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorianany nisarahany tamin'ny Lota. Alleluia. Jehovah koa nge ravana ka tena matitra, Jehovah nge ravana ka tena atom-panahy, Jehovah nge ravana mahafantatra amin'ny fotoana tokony hatonga hoe eto any resaka amin'ny Abrahama, tsy mbola ry zareo hoe miady tany eo aloha, fa aloha lasan'ny lotany rehetrarehetra zay tiany lasa le zazara-panahy tonga teo amin'ny antom-panahy Jehovah. Antitra mampiady kalo e, halleloia. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taoriana nisarahany tamin'ny Lota hoe ka manao hoe atopazo ny masonao ka hatramin'ny tany izay toeranao de mitazana miana varatra sy miana atsimo sy miatsinana sy miakandrevana. Oriavana tsy voatanisa ntsony nge zany zay tazany masonao rehetra, halleloia. Atopazo ny masonao de zay tazanao rehetra nao daholo, atsimo andrefana varatra tsy nanana, halleloia. Isa zany nahazo ny ngeza. Ny tany rehetra zay tazanao de meko anao sy ny taranakao mandrak'izay. Ny Lota mandra-paroviana mandra-pahandravanany Sodoma sy Gomora, vetivetika zany. Fa ny Abrahama sady efa be de be no mandrak'izay. Alleluia. Ny antom-panahy zany tsy mikoropaky zany. Ny antom-panahy zany tsy mialina, tsy manina, tsy manenjika ny anjarany zany. Misy antitra ihany aloha tsy nanam-pahendrena. Fantatreo moa ny antony natonga mba tantarako anareo ty. Fantatreo moa natonga an'le hoe le fomba fiteny aleo ilamina de aleo isesy. De mbola tsy azonareo fandehaniny. Ny tena ny aingany ny fitenenany hoe aleo ilamina de aleo isesy. De efa hainareo ve ny tantaran'le adi-bavy namonjy balina. Efa hainareo ve zany? Nisy ramatoa efa antitra zany namonjy balina. Nisy balina teo an-tanàna. De mba izy neriny, oay bebe, nde mba hamonjy balina vonganareo tamin'ny reny drako mba hamonjy balina reo bolozy. De rehefa raikitra le balina, rehefa mandeha le bolozy iny de alain'ny zazalahy daholo zazavavy izay mba mahafinaritra azy mandidy de mandihy bolozy. De i bebe mipetraka eo akaikin'ny vehivavy rehetrarehetra ao. De misy olona miaraka de mandeha hitsanga ny bebe alain'ireo de dingan'ny lehilahy tsy bebe mba ity. Tsy ka misy mitsanga de mba bebe koa mba te handiko hamonjy balina. Mitsangana te hitsangana moa betsaka misy zazalahy mandalo. Tsisy nahaka misy bebe fisasaky ny alina, tsisy nahaka misy bebe. Tezitry bebe. Tozy bebe. Waa! Ajanony mahetsy aloha ny iry. Ajanony mahetsy aloha. Aleo asiana fandaminana. Zao petraha daholo aloha tsika vehivavy rehetrarehetra. Mipetraho de zao manomboky eto. Aleo ilamba de aleo isesy. De alevy ny avary manomboka avary katraty de aleo ilamba ka aleo isesy. Satria am'izay zany rehefa alamina sesesy de tsy maintsy mba misy maka ihany bebe zay ny tomboan'le aleo ilamina de aleo isesy. Ka ity ramatoa antitra ty zany
tsotra ny Abrahama indray izy fa sy ny fandaminana hoe lamba de aloha isefy zany hoe tsy mbibalina i Abrahama tsy ohatry zany i Abrahama niandry any Jehova ny antom-panahy tsy miady tsy mifandrombaka aman'olona zany tsy miady tsy mifandrombaka zany ny olona antom-panahy fa ny antom-panahy maninona mahafantatra fizy tsy adin'ny Jehova zany zay reo tantaran'ny Eli amarana ko azy satria efa lasalasa ihany ny fotoanantsika mpanjaka amboky ny mpanjaka voalohany 70 tsy nanaiko bebe mpanjaka voalohany 70 andininy fa enina nisy mosary ny niandohan'ny asan'ny Eli mpaminany anomboka ny asany Eli efa antom-panahy efa matotra fa ny netombohan'ny asan'ny Eli de tao anaty mosary fa vao tao anaty mosary ny olona noana tsy nisotro rano sy misakafo inona kay anjaran'ny Eli 7 miala eto ianao mpanjaka voalohany a 7 miala eto ianao ka miatsy nanana ka miere any anilan'ny renirano Kerita zay atsanan'ny Jordana ko ny renirano misotronao ary ny goaika izay efa nodiko amelinanao de lasa izy nakanao araka ny tenin'i Jehova fa nandeha izy ka nitoetra teny anilan'ny renirano Kerita teny atsanan'ny Jordana ary ny goaika nitondra mofo siana ho azy isa-maraina sy mofo siana isakarivo ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony ny olona nagotiny rano indray ary tsy nisy tary fa ny antom-panahy inona no manin'ny Jehova azy rano anankiray ohatran'ny hoe rano nanosy io nge zany zany Kerita zany de ohatran'ny rano nanosy io ohatran'ny rano be oririka taloha fa nisy moa rano maimbo fa zany rano Kerita zany de ohatran'ny rano nanosy tany anosy efa tany Antananarivo ka nitana rano nanosy de ohatran'io zany rano Kerita zany kelikely kokoa noho io de ho an'olona anankiray fotsiny aleluia ny andry io ny ataontsika io misaotra izy amin'olotra ny hira io misaotra ny mani io ny ataontsika rehefa avy eo ny andry an'i Jehova zao rehefa no afatra tiako lazaina anao tsy nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra raha tsy efa antom-panahy am'izay i Abrahama misy olona eto mety mitaraina foana angambo ianao aiza ihany ary ny anjarako aiza ny valim-bavako de za teteny aminao hoe ny anjaranao tsy adin'Andriamanitra zany ny anjaranao raha misy zany zavatra tsy adin'Andriamanitra de ny anjaranao ary ny anjaranao io rehefa ho avy tena anaovan'ny Andriamanitra fanekena mihitsy ianao am'izay fotoana zay fa ny vato misakana de tsotra mbola tsy mety mitombo ara-panahy foana ianao ny fitombona ara-panahy avana tsy vitany mitsiritsirika fandaharana na mamakimaky kely singana baiboly kely indray mandeha isan-kerinandro na mandeha manomponompo kely an'Andriamanitra isak'izay mahatsiaro za manokana mba zaraiko aminao mety mba azonao alaina ihany am'ty zany mbola azoko atao araka ny tempo tanzay za zao niala taty an-tranonay tamin'ny 7 maraina inona ary ny tianareo misy hira anankiroa mantsy reo ny anjaranao any zina famonjena ve sa ny andry anao anyriza rasondray za ohatra ny am'le zina famonjena le satria le anjara mantsy no andao io ny ataontsika io ny hitako mbola metimety kokoa miaratsiny amin'ny mami ny anjaranao any zina famonjena no hitako hoe mifanaraka kokoa ary no le ny andry anao satria ny andry fa le anjara tena tsy maintsy ho avy ny anjaranao alleloia de aloha io ny ataontsika alleloia zany mami alatsiny fa aloha ty zina famonjena ty ny ataontsika fa hitako tena io miara-panaraka tsara amin'ny toritentsika tonga ny fahaterana ara-panahy de tonga am'izay ny anjaranao ny anjaranao efa ao fa ianao mbola tsy matotra amin'ny fanompona an'Andriamanitra io mihitsy de mbola tsy manao fanekena aminao Andriamanitra ny famatorana ara-panahy tsy mivavaka kely tatetra kely de manaraka fandarana kely de manao commentaire kely misy olona anankiray zay eto amintsika eto fa tsy tenaiko iza io zany indray mandeha isaky ny ray volana izy ny tavitra de sticker sary rainy alefany eo amin'io fadary de zay de tsy hitanao zay izy atsela ela za miteny anao
famatorana ara-panahy zany zavatra ambolena zany, zavatra ahorina zany. Za manokana ny fanompokan'Andriamanitra ry havana dia zao asiako discipline ny zavatra io. Zao raha ny tena marina afaka tsy mafandalina androany satria tena reradreraka kely andro any. Ny ainga maraina efa riva to mihitsy avy miverina dia tsisy fotoana nakanaina fa vao tonga dia tonga tena anao fandalana. Fa maninona ary? Satria tiako tazomina izay hafainganam-pandeha zay. Afaka matory ary rehefa avy eo dia atory aparain'ny andro. Fa ity zavatra ity raha mbola azoko atao ny tsy azoko anoharana efa tena tsy azo anoharana. Fa raha mbola azoko anoharana dia asiako discipline ho anahy manokana. Za mihitsy mametraka discipline amin'ny fanompokan'Andriamanitra satria nahoana za te ho antom-panahy. Ary za miandrandra ilay valim-bavaka ngezabe dia Jehovah Andriamanitra mihitsy. Zao nge ravana Jehovah nge niteny zaza matahotra raha za ako ny ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Rehefa Jehovah valim-pity lehibe indrindra ho anao, tsy olana intsony nge ilay zanaka angatanao satria ngeza indrindra ny efa azonao. Manasa anao manomboka androany mba manirianao an'izany hoe za Jehovah mba te ho antom-panahy amin'izay aho, mba te hitombo ara-panahy, mba te ho matotra ara-panahy satria te ahazo halleloia ilay lehibe sy goavana indrindra avy aminao. Anao helitsika dia aorianan'izany izany tsika tonga dia hivavaka dia anao hivavaka dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Ay, zara-pahatsapana lasa kely ny fotoanantsika izara-pahatsapana sika adiny Jesosy tena efa reraka marina angambo za zany. Rado aky radio iza ny zara-pahatsapana? Halleloia. Zao ny zara-pahatsapantsika. Inona no azonao ambara? Inona ny azonao lazaina? Taoriana zany zavatra rehetra ny lazaina teo zay afaka miantso ary ianao. Rado aky radio dia afaka miantso avy hatrany isika izay zara-pahatsapana amin'izao fotoana izao. Halleloia. Efa misy miditra sahady ao. Halleloia. Zao asiana sary aloha tsy avelantsika miteny izy raha tsy misy sary. Raha ohatra efa ao ary laso aloha raha ohatra ary efa vonimboninao ranabavy marina ty anahy dia menanao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Maheno zay anao fitenenana. Ny tena namarika anahy androany izany ilay fahasamihafana eo amin'ny osy sy ny ondry satria nieritreretiko hoe ilay osy zany tena fanoharana ratsy be mihitsy ka zany azo efina ihany ilay fanoharana ataon'ilay osy. Rehefa mbola zazara-panahy isika dia ohatran'ny dia taitaitra ohatran'ny osy fa ny ondry kosa kalma foana zany izy dia tsy mitovy mihitsy ny fangataham-bavaka ny olona zazara-panahy izay mangataka foana na zavatra kely dia angatahany dia hoe omeo ampio omeo vavaka ohatr'izany. Fa ny olona antom-panahy indray efa tena hoe mangataka fahendrena, mangataka ny mitady tsy mitsahatra ny mitady miaraka amin'Andriamanitra. Tena ohatran'ny nanamarika anazy izay fanoharana an'izy roa izay. Dia faharoa tena nanamarika anahy hoe ny mpianatra tsy nieritreritra ny inana tamin'ny fahit Jesosy nijeren'izy ireo zany dia ambadika an'izay nefany vao tonga any an-trano ireo dia mahazo ny zavatra rehetrarehetra, mahazo ny zavatra ngeza be, mahazo ny vokatry ny fahanterana ara-panahy. Dia mankasitraka anareo mianadahy mampie ny toriteny androany Andriamanitra hitata ny tompo daholo. Halleloia be mankasitraka anao marina ty anaty ao anatin'izay fizarana fahatsapana mahampeza ny entinao zay. Dia Andriamanitra manakire pasoavana hoe hamaly fitianao dia mitombozy sy azo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asany tompo. Halleloia. Satria isika mbola piditra olona hafa manaraka indray ary. Raha ohatra ary efa vonimboninao ary zandry tojo dia menanao fitenena inona ary nakasika anao tamin'ity androany ity. Vonona mihitsy izy. Halleloia. Jesosy daholo tsika rehetra dia zay efa discipline koa. Halleloia. Zara-fahatsapana isan'andro. Halleloia. Amin'ny Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nakasika ny toriteny tena vao maina hanosika hitombo kokoa, ho matotra kokoa
ho antom-panahy kokoa. Aleloia. Satria rehefa antom-panahy dia tena be dia be ny zavatra azo anaovan'Andriamanitra fanekena. Ohatry ny mpianatra teo zao hoe nahazo roa sobika be 12 sobika samy nanana sobika be anankiray mihitsy izy. Aleloia. Dia Davida ohatra tsy orin-javatsoa izy satria nisy an'Andriamanitra. Dia Abrahama teo koa nahazo zavatsoa be satria efa antom-panahy. Aleloia. Dia izay ny hoe mahafinaritra aleo miezaka ho antom-panahy fa hafa mihitsy rehefa antom-panahy. Aleloia. Tainy Jesosy taontsika rehetra. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao rahalatojo tanatin'izay fizarana fahatsapahana mamy zay. Andriamanitra manaka fahasoavana maro fitianao dia mitombosa sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Mbola misy izarana fahasapana isaorana an'Andriamanitra. Nareo termina taretra dia efa tena matianina. Haleloia. Matianina fizarana fahatsapana dia mahafinaritra rehefa zatra loatra mihitsy. Izy ary mbola tsy niteny teo raha fantatrareo zao nefa nefa zatra paketo dia Marinaty anahy dia tojo dia Aingonirina Rodriguez. Ndao ary Aingonirina Rodriguez iny ary ny azonao ambara androany ny azonao lazaina anao fitenenana. Ia, mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana. Betsaka ny azo ambara dia betsaka ny azo tenena fa ny zavatra dia mankasitraka nareo menatay ihany koa. Ny zavatra tena nakasika n'androany dia le hoe ny fahanterana ara-panahy dia miroso amin'ny fahamatorana. Dia misy koa ny zavatra ho azontsika, misy zavatra tsy ho ampahazotsika raha tsy Jehova no manome azy, dia misy zavatra tsy ho azontsika mihitsy koa raha mbola zaza ara-panahy isika. Dia ny fahatelo hoe ny olona antom-panahy tsy miady ny anjarany ary izy mifantoka fa Andriamanitra. Izy mahafantatra fa Andriamanitra dia vao manomana tsara ho azy. Dia ny manaraka le hoe ny zaza ara-panahy dia mbola le miovaova, mifindrafindra, mianjera sereny dia tsy tonga any amin'ny tanjony mihitsy fa ny ara-panahy dia efa matoky izy fa le tanganana no anjarany. Dia farany le hoe ny zaza ara-panahy tsy mahafantatra afa-tsy ny côté tsara hoe ity dia mahavokatra misy rano ohatr'izany, fa ny antom-panahy kosany mahafantatra fa misy olona ratsy toetra ao tsy tian'Andriamanitra ankoatrany hoe fahavokarana. Dia izay ny tena nahakasika anahy pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Aingonirina Rodriguez dia Andriamanitra manaka ny pasoavana maro fitianao amin'ny fizarana fahatsapana mamy be dia mahereza foana hatrany hatrany amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy anankiray koa izara fahatsapana aleloia. Mahafinaritra ho anareo rehefa mizara fahatsapana. Ndao ary mentsika fitenena indray ary le tian'le Irlandais rehefa avy eo zoky Erika tiziona famonjena be. Inona indray ary ny azonao ambara androany ianao fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana. Tainy Jesosy ihany koa tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadaty amin'ny toriteny androany fa tena mamy be ny toriteny mahakasika sady mampisaina. Dia ny nahy moa izany tena efa voalaza teo ihany le izy fa hoe mahasamy hafa ny zaza ara-panahy sy ny antom-panahy. Ny tena nahakasika anahy ilay resaka momba ny tantaran'ny Lota sy Abrahama teo hoe Andriamanitra izany ny tany Abrahama satria izy antom-panahy tsy mifindrafindra izy no mipetraka izy mijanona izy na dia hoe nisafidy ny tany lemaka be dia be ary Lota mifindrafindra toerana. Dia ny Abrahama izany tena hoe nanana fahamatorana izy nametraka disiplinina izy ary natoky an'Andriamanitra. Fa zaza ara-panahy izany le mangataka foana dia tsy dia mifindrafindra foana ohatran'ny hoe mampatsiahy an'ilay olona hoe mivavaka izy androany atao amin'ity fivavahana anankiray ity dia makatsy amin'ny havina indray izy dia findratsy indray izy rehefa tsy mahazo kely dia verina ry indray izy. Ohatrany hoe mampianatra mihitsy izany hoe tokony fantoka izany ny olona antom-panahy izany mipetraka amina toerana anankiray fa tsy mila mifindrafindra, tsy mila mandeha makatsy sy aroa, tsy mila mitoditodika
fa matoky an'Andriamanitra satria izy efa tapaka ny apelan'ny ranampavelika nefa mino avy efa voalaza ihany koa izay tiana manambara rehetrarehetra dia makasitraka indrindra Jesosy amaly fity anareo ray avy izay nizara fahatsapana teo dia Andriamanitra manake-pahasoavana maly fity antsika tsirairay avy ndao azika eno andehira amin'izay dia aoriana nytehitritsika tonga dia hitraka hatrany amin'ny vavaka dia miatra dia anina moa dia hamarina ny fotoana meno finaritra dolary isika tsirairay avy ny anjaranao tsy maintsy ho avy ny anjaranao na ho ela na ho aingana Ianio de mura ulasandai Ifauri nabi Batinuna mizai Faminarabu Azami erike Tisiru faitu kisu Tani mifu Itu kutika nere Ambani na masu ya pakarina Besuriavu Kisari chameti lutu aminifu Sanifiala Itapungula miajana Disipitayana Shamanayana Eusuluni Vava Sereshamumana Itamumula Najana Disipitayana Shamanayana Eusuluni Vava Sereshamumana Naurura Tawampuna Mangiri firima Tawanatina Kanibulana Sarubana Iranumasu no Chitana Pamiru Chaka Tarudani Fayu Maswajui Naditaku Nazuma Visiani Oh Fantaja Fawabika Ipusaka Bava Nyanjarana Itapungula Nyajana Disipitayana Shamanayana Eusuluni Vava Sereshamumana Itamumula Nyajana Disipitayana
soloni vava seresha umana Amanakana soloni vava seresha umana Halleluja. Mbola tsy mitsahatra misaotra sy manome voninahitra anao rezay Jesosy amin'ity androany ity tamin'ny natapitany fandarina teto androany dia vita somatsara noho ny fahasoavanao. Misaotra betsaka Jesosy ary dia apetraka amperan-tananao ny tohany rehetra. Ianao ny kolokolo ny ara-panahinay, aniraka ny fanahinao masina ny kolokolo ny ara-panahinay mba hahatonga anay ho antim-panahy amin'izay, matotra ara-panahy amin'izay. Dia tsy hanao sangisangy ny fanomponanao, tsy hanao ambany zavatra fa satria te hahazo ny lehibe indrindra, te hahazo anao valim-pity lehibe ho anay Jehovah Andriamanitra. Dia taio azy rehetra ny amin'ity teny ity androany mba tena hoe fanamasina ny ampatsiaro azy an'izany isan'andro isan'andro. Dia fanamasina koa mitaridalana hahatonga azy amin'izany fahanterana ara-panahy, fahalehibeazana ara-panahy sy famatorana ara-panahy zany. Misaotra Jesosy amin'ny tena laza ny saotra tsy voninahitra anao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Halleluja. Amen. Ndao ampandrotsika na mba fisika makirinina hivavaka ho an'ny firenena. Makirinina hanao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka pastera manome fitenenana mbola hiara hivavaka antsika ho an'ny firenena. Andriamanitro, mbola misaotra anao izay Jesosy malala fa mbola nomenao izany teny izany, izay teny amelona anay, izay teny mbola nomenao anay izany Jesosy malala dia mbola maniraka anay indray mba ho matotra amin'ny fanompoananao, mba hahatanteraka izay sitraka ny fonao rehetrarehetra Jesosy malala. Dia satria Abrahama Jesosy malala fa be dia be ny fizahan-toetra, be dia be ny zavatra nataonao taminy Jesosy malala dia nilalana nitondrasanao azy ka indro ny Abrahama efa antitra Jesosy malala dia nitaky ny valim-pitihany Jesosy malala. Dia okany Jesosy malala dia ny re Jesosy malala mba raha misy efa fantatrao Jesosy malala ny fanahy tsirairay avy dia ianao ny malala izay efa hitanao hoe antitra ny fanahy Jesosy malala dia okany ianao ame izay sahaza azy Jesosy malala. Indrindra Jesosy miangatanay nitehirizanao anay Jesosy malala dia mba ho matotra tanteraka amin'ny fiandrasana anao eo amin'ny raha hoaninahitra Jesosy, mba ho matotra tanteraka amin'ny fanentenana izany fiainana mandrakizay izany satria izany no tena valim-pitia lehibe indrindra andrasanay Jesosy malala. Dia eny andrasanay tokoa izany Jesosy malala, tompo tehirizay Jesosy malala dia ome hoe zahay Jesosy tarito zahay fanahy masina, aza velan-dehiry zahay fanahy masina fa mba havita hiandra izany fiainana mandrakizay izany. Misaotra indrindra Jesosy malala dia ankehitriny Jesosy malala dia mbola mitondra mbaroka ho an'izany firenenanay izany Jesosy malala satria be dia be Jesosy malala dia ny fanompoana ao amin'ny firenenanay Jesosy malala dia efa tsisy matotra izany Jesosy malala, tsisy hoe tsisy matotra amin'ny fanompoana ny vahoaka malagasy Jesosy malala. Dia ankehitriny tompo malala okany Jesosy ianao hamanginy fony firenenanay Jesosy, hamanginy olona tsirairay avy Jesosy malala dia mba tsy hoe hifindrafindra finoana Jesosy mba hiorina any amin'ny lalana mahitsy izay marina izay hitondrasanao anay Jesosy, izay lalana fitondrasanao anay mandrakariva Jesosy malala. Dia izany ho angatahnay ilay lala mahitsinao Jesosy hitondrasanao izany firenenanay izany Jesosy mba ho matotra, mba ho ahita izany izany fiainana tsara kokoa Jesosy malala satria ao aminao no misy fiainana Jesosy, ao aminao no misy fahasamarana Jesosy apetraka feno ampelantanana ny firenenanay Jesosy, jire manokana Jesosy ny kamboty ny mahantra Jesosy malala. Dia satria tsy mihefitra izany hoe havitany ianao Jesosy fa nefa ianao no mahavita ny zavatra rehetrarehetra dia mba matotra koa ny
mitondra fiangonana tsirairay avy Jesosy mba ho matitra amin'ny fanompoana, matitra amin'ny fitiavana anao Jesosy mba handeha amin'ny teninao izay teny fahamarinanao. Misaotra indrindra Jesosy malala misy matoko fa ho avotanao tokoa izao firenena Madagasikara izao Jesosy malala satria tianay maminay io firenenanay Jesosy malala dia ho asantra ny anaranao Jesosy amin'ny firenenanay satria Andriamanitra velona anao no hijery an'io Madagasikara Jesosy. Misaotra indrindra Tompo voninahitra ny ho anao irery ihany. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny milanao mba avy makirinina, misaotra indrindra ary Jesosy amaly fitety mitombotra sy fahasoavana hatrany dia misaotra betsaka ny zoky Suzela koa tamin'ny toriteny mamy be dia misaotra betsaka ny zoky Fenara koa tamin'ny bavaka mamy be fanomboana dia misaotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana. Alleluia, zava-dehibe indrindra dia misaotra nareo rehetra koa izay nandray anjara tamin'ny commentaire tamin'ny teny gasy tamin'ny teny frantsay sy ny fahatongavanareo teto dia zava-dehibe tokoa anay mikarakara izao fandana izao raha tsy teto nareo dia nangiana rery teto izay. Jesosy zany amaly fitenareo tsirairay avy rehetra dia mitombo sy mitombo fahasoavana dia mitombo famatorana ara-panahy daholo amin'izay androtsika midingana ambonimbony kokoa dia mifahazahoantsika izay tena hoe lehibe sy goavana avy amin'Andriamanitra. Namolatsika amin'ny rahalanitra Jesosy dia tahiny tompo venena soamantsara tsika rapitso dia eo anetondray tsika rapitso amin'ny ora tahaka izao dia azadino fa ny akiradio mbola mandeha foana akiradio point radio12345.com akiradio point radio12345.com fa nomeno nonjabeo akiradio misy totezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rarina sa mety ahiny tompo daholo mahereza. Alleluia.